tenin'andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Falindrina riavana tafahona aminao amin'ny alalan'ny fanarahana ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity. Mirary mandrakariva ny fahasoavana sy fiadanan'ny tompo hombanao. Amin'ity andro ity dia banjintsika lohateny roa avy hatrany. Ny ray dia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ny taona ankasitrahan'i Jehova taom-pamalin'Andriamanitra. Ary ny faharoa miaraka amin'izany dia ny hoe ny taona ankasitrahan'i Jehova taona fanavaozana ny fanolorantena ho an'Andriamanitra. Tsy misy araka izany. Araka izany dia nandalo teto amintsika satria andro famangina moa zao taona izao. Havana vitsivitsy tsy mitonona anarana izy fa nilaza kosa sy nizara ny fantaniny raha mikasika an'ireo lohahevitra na lohateny ny faretintsika mba ho banjinina ny fanesy. Nandritra izay fotoana izay ary indrindra amin'izao vanim-potoana izao mikasika ny hoe ny taona ankasitrahan'i Jehova. Ary satria ny lohateny izay banjinina amin'ity andro ity ny iray dia ny hoe araka ny voalazantsika teo ny taona ankasitrahan'i Jehova taom-pamalin'Andriamanitra. Dia nanontany izy hoe angatsy efa taona ankasitrahany izao dia taona famondram-po, taona famelan-keloka ko mbola hoe taona famalin'Andriamanitra. Ary ho amin'izany moa izy dia efa nomena teto koa ny teny fikasana manao hoe amin'ny anaran'ny tompo hoy Jehova ampionony ny oloko hoy Andriamanitra reo. Mitory-teny soa mahafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony. Ary efa nandray indroa heny tamin'ny tanan'i Jehova izy ho valo ny fahotana rehetra nataony. Ny hoe nandray indroa heny lafy ny ray andikana azy dia ny hoe ny famaizana izany, nisy ny fampahoriana, nisy ny sesitany. Fa ny tena lehibe indrindra dia ny hoe Andriamanitra tsy namaly ny olony araka ny eloka mampahaditsony nataony fa mamindra foka mamela eloka azy. Araka ny voasoratra hoe nefa teo amin'izay niabiaza ny ota no nioaran'ny fahasoavana be lavitra. Pistily soatam-poloan'ny Romanina io amin'ny toko 5 ny andininy 20. Rehefa izany dia aoko fantatra ary tsy adinontsika fa ny faharom-pon'Andriamanitra lazany hoe ny famondram-po, izany hoe ny fandeferany amintsika dia mitaona antsika hibebaka, hiverina aminy, hiala amin'ny ratsy fanao ka tsy hanompo ny fahadisoana na ny heloka intsony satria mpanompo ny ota va Kristy i Paoly sanatria izany Galatiana 2:7 fa hiverina kosa amin'Andriamanitra ary hanavao ny fanolorantena ho an'Andriamanitra araka ny lohateny lehibe. Faharoa voalazantsika teo hoe ny taona ankasitrahan'i Jehova dia taona fanavaozana ny fanolorantena ho an'Andriamanitra. Koa raha milaza isika hoe ny taona ankasitrahan'i Jehova dia taona famalian'Andriamanitra dia azo adika hoe nataon'Andriamanitra zany ho fefy mantsika mba ho taona ankasitrahany antsika tokoa amin'ny ahitany antsika miverina aminy, mitoetra aminy, mandesy miasa araka ny sitrapony, mame voninahitra azy amin'ny fiainantsika sy ny ataontsika. Ary dia amin'ny alalan'izany koa no androtsahany fitahiny manana ampiampy izay tsy ferany ho andro izay rehetra manompo azy, mame voninahitra azy dia araka ny tenin'ny Jaona amin'ny Jaona 2:5 hoe fa tamin'ny fahafenoan'i Jesosy io no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Zay ny tompontsika. Rehefa izany
dia hoe ny fantanina zay mbola napetraka eto manao hoe nahoana ary Andriamanitra ve manao famalina tokoa eny tompo manao famalina izy satria tompo sady mpitsara ary araka ny teny Jesosy hoe ny fahefana mitsara rehetra dia efa nomena ny zanaka mba hanajany olona rehetra ny zanaka tahaka ny anajany ray zay io lazaina hoe isy ny tahotra masina zay misy eo amin'ny fankatoavana ny teny sy ny sitrapon'Andriamanitra. Arak'izany manao famalina ny tompo, manao fitsarana ny tompo satria masina izy ka tsy mahazaka ota ary marina izy ka tsy tia lainga, velona izy ka tsy mahatanty ny fahafatesana ary zany nandreseny azy to amin'ny azo fijaliana ary mbola ananganany antsika koa olona velona amin'Andriamanitra araka n'Andriamanitra ho an'Andriamanitra. Da hoy Paul amin'ny Korintianina fa inona moa ny raisan'ny fahamarinana sy ny fahotana ary inona no ambonany mazava sy ny maizina ary inona no ifanarahan'i Kristy sy Beliala na Satana zany inona no iraisany anjarany mino sy ny tsy mino arak'izany inona no tsiampanany tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy fa isika no tempolin'Andriamanitra velona araka nataon'Andriamanitra hoe honona eo aminy sy andeha eo aminy ary ho andriamaniny aho ary izy ho oloko volazo amin'ny Levitikosy 4:1-12 koa mivoa eo aminy ianareo izy ka misara aminy hoy Jehova ary aza manindry zay zavatra tsy madio ary zaho andray anareo ary ho rainareo aho ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy hoy Jehova tsy to. Korintiana 2:4-7-20 ary eto moa mifarany ity dia manondro Isaia 2:20 sy 2:20 Andriamanitra mandray antsika ho zanaka ary zanaka i Pauli dia mandova n'Andriamanitra sy pirailova amin'ny Kristy tokoa zanaky ny fanjakan'Andriamanitra mandova izany rehefa zany dia atosaka Andriamanitra rahabaky teny tokoa ry havana ny fahasoavany ary fahasoavana tsy tambo isaina raha hoe ny soratra masina milaza manao hoe amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitra tsy niaro ny zanany lahy fa natony hamonjy antsika rehetra izy tsy omena antsika miaraka amin'ny maimaimpona-kova ny zavatra rehetra Romana 5:2 ny zavatra rehetra dia na izay ho amin'ity fiainana ity zany na ho amin'ny fiainana ho avy zany satria izy no tompony zao rehetra izao. Manaraka zany dia mbola miverina ihany ny fantaniana amin'ity hoe ny taona ankasitrahan'Andriamanitra dia taona famalian'Andriamanitra ka izy ary zany no voatondra amin'izany ho valian'Andriamanitra mazava fa dia ny olona rehetra tsy misy afakafaka zany na ny mino na ny tsy mino dia araka ny inona no hamalian'Andriamanitra dia araka ny asa zay natao ny toetra sy ny fomba fiainana ny teny zay alokon'ny vava eny na dia ny hevitry ny fo sy ny eritreritra asa hoy ny soratra masina. Miaraka amin'izany ny hamaliany koa dia araka ny finoantsika dia eo no anavahany hoe misy mino misy tsy mino ho an'ny mino izy dia ho tanteraka aminao arak'izay inonao mino dia ho fonjena ianao ary ny fatelo farany ny hamalian'Andriamanitra dia araka ny vavaka zay lazantsika hoe mpiaino sy mpamaly vavaka ny tompontsika. Toizina ihany fantaniana hafa koa zay napetraka tamin'izany nahoana no mamaly na manao famaliana ny tompo nahoana no mamaly na manao famaliana ny tompo. Ny antony ray dia satria arak'ilay fiteny mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe Andriamanitrsika dia Andriamanitra ny serasera satria teny izy tamin'ny voalohany teny dia tao amin'Andriamanitra hoy Jaona ary ny teny dia Andriamanitra ka ny teny dia miteny ho antsika rehefa miteny ny tompo dia misy itenenany ary ny amin'izany dia mamaly izy zay ataontsika mamaly izy zay tenitsika tombavaka ataontsika sy ny sisa sy ny sisa. Noho izany dia fomba hoana ary mamaliny araky ny famarinana no mamalian'Andriamanitra tokoa satria mpitsara ary mpitsara marina izy ary zava-dehibe zany. Ny fahamarinany moa dia ambarany tenin'Andriamanitra
ka izay miorona amin'ny tenin'Andriamanitra, mivavaka araka ny tenin'Andriamanitra, manorona ny vavaka ataony amin'ny tenin'Andriamanitra araka ny teny Jesosy hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo na ao aminareo ny teniko izy dia angatao na inona tianareo dia ho azonareo zany ataoko zany satria Andriamanitra miazona ny teniny ka manamarina izany. Araka ny fahamarinana no amaliny ny olona. Ka ny fahamarinana zay toroan'ny tenin'Andriamanitra fantatsika rehetra dia ny fahamarinana ny finony. Dia ny fiorenany amin'ny tenin'Andriamanitra zany na ny marina koa aza ny fiorenan'ny tenin'Andriamanitra ao aminy araka ny tenin'ny Tompo hoe ataoko an-tsainy lalako izy ary soratako ao am-pony. Amin'ny teny hafa dia eo lazainy ny teny amin'ny Hebreo hoe ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Na koa ny marina amin'ny finoana no ho velona araka ny Habakoka 2:1. Rehefa zany satria Andriamanitra dia manao famalina ary itsaroana tokoa ny fanontanian'i Petera toy ny ady varotra zay natao tamin'i Jesosy. Raha nilaza ny Tompo hoe tsy misy afaka manaraka raha tsy mahafohy ny tany ny tranony ny avany fianakaviana raha fintinana tahaka izay izy. Dia ahoana hoy Jesosy tamin'i Petera? Tsy nisy nahafohy izany rehetra izany ka tsy azo avo zato eny ary amin'ny ho avy dia fiainana mandrakizay sy ny fanenjena koa, fanenjena mahasoa zany. Raha izany no anjaran'ny mino dia inona kosa no azo antenaina ho an'ny tsy mino. Dia tsara marina eto fa misy kajy roa ny atao hoe tsy mino. Ny ray dia ny tsy mino noho ny tsy fahalalana ary ny faharoa dia ny tsy mino noho ny finiavana tsy te hahalala. Io teny Jesosy fanavahana io raha ny marina dia tsy hoe fanambarana vaovao fa efa voatsitsika hatramin'ny voalohany dia tamin'ny fotoana izay nanomezan'Andriamanitra ny didy 10. Zany hoe nametrahan'Andriamanitra safidy ho an'ny olona na hanaisy hanaraka ny didiny izy na tsia. Ka ny fampanantenana zao amin'Andriamanitra ho an'izay tsy nintsy na halala dia araka ny voasoratra amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly manao hoe ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny dia Jesosy zany koa efa nanome vavolombelona ampian'ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Mazava izany alanenina zay ataon'Andriamanitra satria tsy tiany ho very ny olona ka mba hay ny safidiny lalam-piainana ny dia ny famonjena ao amin'ny anaran'ny Tompo dia ny fanoanan'i Jesosy Kristy Tompo zany. Manaraka zany ho an'izay minitsy te halala na manamafy ny fony dia fampitandremana no omeny ten'Andriamanitra satria ny fahatongavan'Andriamanitra zay ankalazaitsika no taonako asitrana dia midika indrindra famalino isika araka ny tenin'ny Tompo hoe indro amin'ny anaran'i Jesosy afaingana aho ary eto amiko ny fahamaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Ary miaraka amin'izay dia azo adika koa fa fotoana izay hanamasahan'ny Tompo ny olona araka ny fihevitry ny fony na amin'ny fihevitry ny fony na amin'ny finoana zany na tsy amin'ny finoana ka dia hitenenany hoe amin'ny anaran'ny Tompo aza asiana tomboka se ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity Apokalipsy 2:20 io fa antombotra ny andro dia ny fiavian'ny Tompo zany ary efa kaiky tokoa izy ary efa tonga sahady izy. Izay manao ny tsy marina ho izy aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy ary zay maloto aoka mbola hialoto ihany izy ary zay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy ary zay masina aoka mbola hiamasina ihany izy. Fa sambatra zay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazony any sy iderany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Amin'ny Apokalipsy 2:20 zao manomboka amin'ny andininy 10 zany ka hatramin'ny 14. Koa izay mandray zany hafatra lehibe ataon'ny tenin'Andriamanitra zany dia irina hay safidy fa voasoratra hoe Andriamanitra tsy azo vazovaziana satria masina izy fa zay afafin'ny olona no hojinjany. Zay mamafy ho an'ny nofony amin'ny sitrapon'ofo zany amin'ny tsy finoana dia hijinja fahasombana indrisy avy amin'ny nofo. Ary zay mamafy ho an'ny fanahy kosa ho an'ny Tompo dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy.
toy izytsika ary mamaraparana sadyntsika noho ny fotoana ho an'ny efaminy kosa ka mitoetra amin'ny finoana sy amin'ny fiantsoana izay niantson'Andriamanitra azy ho amin'ny fanompoana azy dia misy toky lehibe izay omeny manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Ho hitanareo izy, eny ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo n'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Misy matsy ny fahasasarana ary lasa tsy finoana mihitsy izay mahatonga ny sasany eritreritra tahaka ny mpanao salamo hoe saika solafaka aho ry izy nahita ny ratsy fanahy ambinina. Ary amin'ny andro ankehitriny dia inona moa ty mbola hiazonana ny finoana ity, mbola hivavahany ity, mbola hanompoana an'Andriamanitra ity. Hoy ny tenin'Andriamanitra, aza manary ny fahasahinareo izay misy valiny lehibe dia ny finoanareo zany sy ny fanompoanareo ny tompo, fa tokony hanana faharetana ianareo mba ahazonareo izay lazai ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra, fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hita rehetrrehetra. Hoy Jesosy ho an'izay rehetra miazona ny finoana, avy ianareo izay notahiny raiko, mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Fa amin'izany raha milaza ary mivavaka isika hoe avy Jesosy tompo dia ho izy manambara, eny afaingana ho, amen. Ho amin'ny olona masina ny fahasoavan'i Jesosy tompontsika, amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.